Manolotra ny araba ho antsika rehetra manaraka ny pejiny 24 heures mata atao anatin'izao fandarana roa mazava izao. Anasako anao ety am-piandohana anaraka hatramin'ny farany ity fandarantsika ity. Ety am-piandohana aloha dia miarahaba ny Eglizy Katolika Apostolika Romanina, ny tompon'andraikitra, ny mpitondra fivavahana ary ny mpino rehetra maneran-tany nahazo ny papa vaovao. Ny alakamisy teo moa zany no voafidy ny papa vaovao eo anivon'ity Eglizy Katolika Apostolika Romanina ity dia mitondra ny anarana Papa Léon faefatra ambin'ny folo. Teratany Amerikanina izy ny kardinaly Robert Francis Prevost, izy zany no papa vaovao ho an'ny fiangonana ny Eglizy Katolika Apostolika Romanina maneran-tany. Fa iny ny fandarana roa mazava androany Lazare Zafiarson, filoha nasionaly ny antoko RCR, dia miarabanao président. Miarabanao toko Benjamina dia miarabana amin'ny lafin'ny teknika, miarabany voaka malagasy noho ny pirenena rehetra izay manaraka izao fandarana izao, ary dia misaotra anareo ato amin'ny 24 heures mata nanasanay ato amin'ity fandarana ity. Miaraba toko. Inona moa le RCR aloha? Rassemblement des citoyens responsables na tambaben'ny olom-pirenena na presse ny andraikitra na tolona. Zay izy amin'ny teny gasy. Antoko politika io? Antoko politika. Loha hevitsika androany ato anatin'ity fandarana ity moa Lazare Zafiarson dia ny hoe mbola manana fanantenana ve isika fa handroso Madagasikara. Io Madagasikara, io ny vahoaka malagasy ama antoko politika anareo misehatra amin'izay hoe fampandrosoana sy ny sehatra politika izay ahoana ny fahitan'ny Lazare Zafiarson sy ny antoko RCR ny Madagasikara androany. Tsy hevitra olon-tokana no avoaka raha manao constat na manao état des lieux na firenena anankiray hoe raha ny fihevitra dia zao na raha ny fihevitra dia zao na manan-karena io na manitra eo tsy hevitra no avoaka fa misy ny atao hoe indicateur imbona n'izao tontolo izao. Raha ndrefy olona anankiray ianao dia amin'ny firimetatra ny olona anankiray ny atao hoe lava, dia firimetatra ny olona iray ny atao hoe fohy. Dia miara-manaiky an'izay izao tontolo izao fa tsy hoe rehefa fohy ianao ka latsaky ny 1m50 ny lehilahy dia tenanao fa lava be zany lehilahy zany raha ny moyenne générale ny tadiavina, satria mitady moyenne foana ianao ao anatin'ny refy anankiray, indicateur anankiray zany ny moyenne. Dia ohatr'izay koa ny amin'ny firenena mitady indicateur ianao na tondro anankiray hamaritana na mantra na manan-karena na sambatra na mijaly ny vahoaka ao anatin'ilay firenena anankiray. Noho izany ny parti politika dia tsy afaka hiteny akory ao mino aho fa izao ny tranga na hoe mino aho fa izao ny tranga, fa analyse dia ny indicateur rehetra eo am-pelatananao no ahafahanao miteny na mbola misy azo anavotana ny Madagasikara na tsy misy anavotana Madagasikara intsony. Inona ny moyen am-pelatanana, inona ny capital financier, inona ny capital humain, olombelona manahoana ny ao anatin'ny firenena io izy no ahafahana manetsika mitondra n'ilay fampandrosoana. Mbola faharitana koa inona ny atao hoe fandrosoana. Dia aorianan'izay anao afaka miteny hoe manantena na tsy manantena raha ohatra ka mandray andraikitra rehetra olona. Zay no mahatonga an'ilay hoe rassemblement des citoyens responsables ka miankina amin'ilay olona aloha zany aloha voalohany. Raha misy mandray andraikitra ka tafavory daholo ny citoyen responsable rehetra ao anatin'izany ianao, izay nanasanay eto amin'ity fandarana ity, satria amin'ny citoyen responsable anao no anasanao anay, heverinao fa misy hevitra azo raisina aty aminay. Raha ny indicateur, resaka indicateur ianao teo raha ny indicateur hitanareo sy nanaovanareo fanadihadiana, inona zany ny toera Madagasikara amin'izao? Mahantra sa sambatra sa manan-karena be sa hoe firenena mandroso sa andalam-pandrosoana sa tena mahantra? Dia tsy ny RCR koa mamatra ny indicateur fa tsy voandroana zao tontolo izao, fa efa manarivo ny taona zao tontolo izao. Dia ny karoka manampaizana tany aloha ela be tany namorina lettre A, B, C, D, E, F, C. Dia ohatr'izany daholo amin'ny domaine rehetrarehetra. Eketsika hoe A dia boribory misy rambony. Rehefa tsy manaiky an'izay ianao dia ndana mifindra planeta, fa zay ny A eto ambonin'ny tany. Raha ohatra ka resaka fahantrana ianao dia ny karoka zao tontolo izao. Inona zavatra ilain'ny olombelona dia faritana ao anatin'ny hiérarchie de Maslow hoe ny sakafo ny besoin
anatin'ny besoin physiologika grady voalohany manana ny sakafo ivy malagasy dia tadiavina sakafo tahaka ny ahoana ny ilain'ny olona anankiray ao anatin'ny ray andro dia ny manampahaizana ny dokotera sy ny manampahaizana rehetra mamaritra fa mila 2133 calories ny olombelona ray zay vo afaka nitazona ny fahasalamany isan'andro io 2133 calories io zany raha makany an-tsena ianao ka mividy ovy karoty hena trondro sy ny rehetrarehetra ka atambatra ny sakafo laninao ray andro mihinana ovy 100 grama ianao karoty 50 grama hena 10 grama ohatra atambatra reo ka raha mahafeno 2133 calories dia zay no atao hoe tsy mahantra ianao i 2133 calories faritany OMS ny banque mondiale io ka raha vao tsy tratranao io zany a dia tsy ampy sakafo ny atsonanao zay ny amaritana ny fahantrana voalohany indrindra ohatrinona ny vidiny 2133 calories io satria raha makany an-tsena anao ka vidy 100 grama amin'ny karama 10,000 isan'andro dia mahatratra le sakafo mafeno an'ilay a 2133 calories ve ianao rehefa tsy mahatratra an'izay ny vola eny am-pelantananao dia atsoina hoe mahantra ianao dia jerenao indray ny karaman'ny olona ohatrina ny karaman'ny olona eto Madagasikara ka raha tsy mahatry vidin'io calories io zany ianao eny an-tsena isan'andro dia atsoina hoe mahantra raha ny famaritana navoaka ny banky iraisam-pirenena navoaka ny Nations Unies navoaka ny OMS dia vidintsika anoany amin'ny $1 any ka hatramin'ny $1.5 eo zao ny vidin'ny vokatry ny volantsika ambany ambany ao vidin'ny calories 330 kilocalories zafady noho izany mahantra isika satria ny 20% malagasy dia tsy mahavidy an'io calories io hitazomana ny fahasalamany akoatran'izay ny fitsaboana akoatran'izay ny confort hoe mba misy zavatra atoriana ve ianao akoatran'izay a ny hygiène sy ny rehetrarehetra mbola tsy resahantsika fa any anatin'ny industrie de développement humain tsika no miresaka an'izay fa ny ray fotsiny mbona an'izao tontolo izao aloha dia hoe mahita sakafo ve ianao sa tsy mahita rehefa tsy mahita an'eo anao aza miady hevitra fa mahantra resy lahatra zany ny Lazare Zaferson sy ny erisera fa mahantra ny malagasy tsy fa resy an-dahatra koa zany fa vakinao chiffre dia manaiky ka misy olona tsy manaiky an'io chiffre io dia tsy mila tokony andalo tany an-dakilasy izy hoe reny ny chiffre fa malagasy sambatra dia tsy tokony andalo tany an-dakilasy izy satria rehefa mety aminazy le chiffre dia ekeny fa rehefa tsy mety aminazy le chiffre dia laviny fa maninona no ekeny le chiffre sasany ny ainga tamina base na indicateur mitovy fa maninona ny sasany tsy ekeny ka rehefa mampiasa le indicateur ianao dia mampiasa anazy rehetra rehefa tsy mampiasa ianao a dia ajanona hatramin'ny alphabet fa tsisy ilana hatramin'ny arithmétique diso daholo zany reo a fa ovay mihitsy ny arithmétique anao dia atao hoe 16 plus 3 égale à 18 ohatr'izay le zay moa lafin'ny fomba fijery fotsiny hoe amin'ny akapobeny fa hiditra lalindalina kokoa tsika amin'ny hoe lafin'ny toe-karena eto Madagasikara manahoana ny fijerin'ny Lazare Zaferson na resaka mizanam-barotra eto Madagasikara inona ny mahatonga ny volantsika io tena ambany androany zao ny euro ray efa vidina hatrany amin'ny 7,750 ny euro dia vidina eny amin'ny tsenany any marché interbancaire de devise rehefa hanafatra entiny isika dia maka vola euro any mba ahafahana mividy any ivelany noho izany rehefa manondra ny entana indray isika dia mahazo vola euro dia io vola euro miditra sy mivoaka io no lanjaina rehefa betsaka ny miditra dia mora ny vidiny euro eto amintsika loi de l'offre et de la demande fa rehefa be loatra ny euro mivoaka satria tsika manafatra dia mitady euro dia tsisy euro ntsony ao amin'ny banque centrale dia miakatra ny vidin'le euro zay ny lalàna ny tsena noho izany rehefa tsy mamokatra ianao a dia tsy maintsy manafatra dia milatsaka zandam-bolanao zay fotsiny le izy a zany hoe ny politika mpanjakana dia tokony hitodika makany amin'ny famokarana mba ahafahana mamelona ny vahoaka atao anatiny fa tsy voatery hanafatra ka na ny varo haninao azy ao afaranao dia mazava be fa tsy maintsy hitady volan'ny olona ianao any aminao tsisy volanao tsy mety atakalo any amin'ny tsena dia raisam-pirenena fa tsy maintsy mitady an'io euro io ianao na mitady an'io dollara io ianao dia zay no mampilatsaka sandam-bolantsika rehefa tsy mamokatra isika ny antony a
valopolo isan-jato vahoaka malagasy no everina fa tantsaha petraka any ambanivohitra fa ny PIB tsika dia ny enimpolo isan-jato avy amin'ny secteur tertiaire. Zany hoe tsy le olona valopolo isan-jato reto no mamokatra fa le olona roapolo isan-jato no mamokatra ny toekarentsika. Zany ny fanjakana tsy mitodika any amin'ny majorité na any amin'ny be sy maro fa mitodika amin'le minorité dia ny secteur tertiaire. Ny antony iray mahatonga an'izay dia ny fanjakana tsy mana-tsafidy satria izy tsy napetraka ilay vahoaka malagasy. Raha le valopolo nametraka azy dia afaka mibaiko azy le valopolo hoe ity ny toekarena mety aminay. Le valopolo isan-jato le secteur primaire eo. Fa le valopolo tsy nametraka. Zany hoe fambolena tsy nametraka le valopolo. Fa le valopolo ny tambazana koveta. Fa le roapolo ny nametraka. Dia le roapolo misafidy ny toekarena mety aminy. Ka iny apetraka ny RCR foana hoe izay mametraka no mibaiko. Rehefa mba tia hibaiko filoham-pirenena dia mandehana mametraka. Dia averinay vahoaka malagasy ny fanontaniana mba ohatrinona moa zany na loanao nametraka ny mpitondra io. Ianao ve le nandoha vola sa ianao le nandray vola? Fa ny filoha rery ato ambonin'ny tany dia tsy maintsy misy mametraka. Ka raha namoaka ariary ianao dia afaka hibaiko anazy ianao hoe sakany ny base toliara. Fa raha tsy namoaka ariary ianao fa nandray koveta nandray kasikety dia aza manantena ninina ianao fa tsy maintsy ho alony le mpitondra le vidina kasikety nyzaraina tany aminao fa tsy niimprimena tamin'ny fasika ny kasikety na niimprimena tamin'ny rano fa niimprimena tamin'ny alalan'ny volany le patron nametraka azy. Mbola tena hidirantsika izay resaka politika izay fa ho tohizako ihany le izy hoe raha mihaino an'izany fanazavany Andriamatoa Lazara Ferson zany zao dia ohatrany hoe le mpitondra zany aminao le vahoaka no tokony manome vola le mpitondra fa tsy le mpitondra no mandeha ataoko hoe mividy an'le vahoaka. Zay nefa ny pratique politique eto. Za zao nisy fotoana latsaka be ny tanàna tsisy ny vola dia tsy lany. Ianao koa moa teo ohatrany hoe tsy hoe ohatra moa fa latsaka filoham-pirenena to nisy nanao cotisation dia mijanona indray ianao. Tiako faritanao zany hoe io fanaovana politika eto Madagasikara ve zany tsy mety? Raha ny eto io fa nandrositsika tsy adevitra apetraka angamba zany hoe mety io na tsy mety. Fa ny indicateur économique mamaritanao an'le izy hoe mety na tsy mety. Itsika no maloto indrindra eto ambonin'ny tany dia mbola ilaza avy ianao fa mety ny politika. Ka raha tsy nety le politika dia ato amin'le fanaovana politika. Raha tsy nety le fanaovana politika dia ato amin'le fiarahamonina. Zany hoe mifandray daholo io. Tsy ilay mpanao politika irery akory no ratsy. Aza adino fa ny mpanao politika tahaka anareo mpanao gazety échantillon. Raha maka mpanao politika iray ianao ka mandainga, maka faharoa ianao mandainga ihany izy, maka fahatelo ianao anaty orona mandainga ihany izy, tonga amin'ny fahasivifolo ianao mbola mandainga ihany izy. Population inona zany ao anaty orona? Mpandainga. Ireo mpanao politika ireo zany ny image le vahoaka malagasy mpamitaka. Ireo mpanao politika sy mpanao gazety ireo, naka mpanao gazety no ataonao ministra nivadika, naka faharoa no ataonao ministra nivadika, naka fahatelo no ataonao ministra nivadika. Inona zany population nangalana azy io? Mpamadika. Ato amin'le fiarahamonina zany ianao mila mijery fa tsy hoe ny mpanao politika irery any amin'ny université ianao mahita manolana ny mpampianatra université, ny magistrat nge ny tompona taxi be dia ahoana moa ny asahin'ny police de barety anakana an'le taxi be ary raha tsisy papier izy dia miteny izy amin'ny patron io. Ny police nge ny tompona posiposy, ny mpiasan'ny commune nge ny tompona taxi bicyclette. Iza zany no anara-dalàna eto. Izay no mahatonga anay miteny hoe rafitra eo. Efa voadona daholo le rafitra rehetrarehetra dia tsisy manaraka ny lalàna tokony himetrahany intsony fa raha ho fonctionnaire anao manao activité hifaninanana amin'le fanjakana dia trahison daholo ny antsona an'izany. Noho izany tsy anjara président de la république irery io akory fa vony mpanao politika, vony mpitsara, vony zandary. Efa mahitatsika ny scandale rehetra zandary manondrana rongony, mahitatsika ny risoriso any amin'ny mpitsara, mahitatsika any amin'ny université tsisy raha manjary, any amin'ny hôpital moa dia efa lasa any amin'ny hôpital privé daholo fa vonoina ny hôpital mpanjakana vao nisy fijeroana vahaolom-belona an'izany tatoato. Ianao zany nge président Lazara Ferson ohatrany hoe manameloka an'le vahoaka malagasy satria lasa tafiditra ao anatin'ireo izy ianao mpandainga daholo indray zany le malagasy. Teny ve ianao fa madio vahoaka malagasy? Raha ohatra ka manao maloto eny amin'ny arabe mety hoe le mpanao politika no izy nametraka le mpanao politika ary
ianao nge tia nala ny responsabilité le voaka izy ana metraka le mpana politika zay nge nivokatry le vola nyraisinareo e ianareo ne mivarotra fanahy fa maninona moa raha ohatra ka mividy voatabia ny atsena ve ianao dia ho tadidinao hoe mivarotra voatabia rapitso fa raha nanome cadeau anao izy iverina eo anao sa tsy iverina iverina eo anao ka voaka malagasy nge mividina ka sody le fatra-pahalalany voaka malagasy ny tsy afaka takatra nyzany zay le rafitra resahanay satria ny rafi-panabeazana nentina nanabe ny vaoaka malagasy a no maty zany hoe miverina foana am'le rafi-piarahamonina le izy a dia mila manangana rafi-piarahamonina tsika manova rafi-panabeazana ikolokolo ny saina satria tsy misy kolotsaina eto amin'ny mpitondra ankehitriny atao kolotsaina dia zavakanto tsisy fandraisany zany ny kolotsaina nge tsy ary fa rehefa mikarakara etsika ara-kolotsaina izy a dia artiste no alaina fa nga ny kolotsaina nga ara tsisy zavatra samihafa ane zany ny kolotsaina zany a ny maizy anao mihitsiny hoe tsy azo atao a ny manolana zaza tokony ampianarana an-dakilasy ke zany efa nampianarana zaza ianareo tsy azo atao a ny manambady piraitam-po efa nampianarana tany an-dakilasy nga zany zany nge tsy ampianarana an-dakilasy noho izany a ny fady rehetrarehetra zay nampianarany taolo malagasy tsy ampianarana an-dakilasy dia azakaka ianao raha manota fady amin'ny voaka malagasy fa le fady nge tsy midika hoe ratsy fa misy zahatra tsy azo atao a dia zany ny tokony ampianarana ny fanabeazantsika nefa hatramin'ny tantara diso idirantsika zay resaka rafitra zay rehefa avy eo fa tia mba fanontaniana tiako apetraka aminao mampahitoekarenanao mbola mety amin'ny Madagasikara ve ny fandray amin'ny Bretton Woods FMI Banque mondiale efa ela be mpamatsy vola mahazatra ny fomba fiteny nefa mbola zao ny toerana misy amin'ny Madagasikara nisy fanampiana nataon'ny ambasady amerikanina ohatra tany amin'ny faritra mora rangara tany mora mangatany nalefa daholo hatramin'ny trano briky tôle sy ndretrarehetra miana association malagasy tonga tao ny dokotera sy ndretrarehetra hoe ampidinina any le mantra samy nangalatra taona le dokotera na le mpampianatra sy ndretrarehetra rava le centre napiditra vola teto banque mondiale amin'ny mabanky anazy a mieritreritra intérêt koa izy satria mampiasa olona izy ao anatiny fa ianao hoe mieritreritra fa ny banque mondiale ny responsable nafatiny RNCFM na ny lalam-by malagasy satria ny contrôleur tamin'izany ka ny manakavana dia ny havan'ny contrôleur rehetra tsisy mandofo re tany amin'ny armady ny havan'ny piloty tsisy mandofo re taty amin'ny administration rehetra ny havan'ny mpitondra ohatr'izay koa ny any amin'ny jirama ny havan'ny mpitondra rehetrarehetra mahazo avantage dia la frantsa ve ny responsable sahany banque mondiale zay ny lazako hoe fiarahamonina sy fanabeazana le izy mety misy fahadisoana atao tamin'ny politika ny banque mondiale tsy lavina zany tany amin'ny ajustement structurel fa isika nandray a tsy te ho responsable ninonina fa ny tompona raiky tamin'ny fahantrahantsika dia ry zareo any ivelany daholo itsika ny maloto amin'ny arabe dia ny banque mondiale ny tsy mahomby mandeha any amin'ny province ianao a dia mahita WC misy soratra hoe financement union européenne hatramin'ny toerana ovatsika maloto angatahantsika volany ivelany dia le olona indramam-bola ve midiso ka raha ohatra ka mamilava ny ray mpianakaviana ka mihindrana vola izy sotrony toka fa tsy hanavotany le mpianakaviana dia le mpampindram-bola ve no metsika tsiny soyons responsable zay ny mahatonga ny hoe citoyen responsable ny atao anatin'ny RCR misy fahadisoana ny fomba ny raha ny asa hatramizay satria tsy tena tafapakany amin'le mahantra le vola samborina ny antony a misy corruption be deabe ao anelanyelany ao raha superposenao na ampifanindrinao ny carte de pauvreté sy ny carte de financement dia tsy mahazo an'ilay pauvre ilay financement rehetra azo hatramin'izay noho izany a tao anelanelan'ny tao nisy nanodina an'ilay financement ka ny banque mondiale tsy nanana capacité hijery hoe tonga any amin'ny laza ve ny vola omenay zay ny olana satria izy a tsy ao anatin'ny administration ny fanjakana tsy nanana capacité hoe tonga any amin'ny manitra ve ary ny fanjakana mihitsy aza no nanodikodina an'ilay vola ny fanjakana fandimandina resahana eto dia amin'izay fotoan'izay tsika nitady an'izay ty manomena tsiny foana fahazadino fa ny fiarahamonitsika no miratsy orina tiako hazavainao kely Andriamatoa Lazara Zaferson lalindalina kokoa le hoe citoyen responsable anao inona zany le reo vahoaka reo hoe inona le responsabilité ho raisiny zay le fanabeazana tsy mila any an-tsekoly
ny fanabeazana dia azon'ny fanjakana tao na any amin'ny transport public azy. Raha misy fanabeazana any amin'ny transport public hoe tsy azo atao ny manary fako eny amin'ny arabe, dia miena ny fako eto Antananarivo, dia amin'izay fotoan'izay miena ny vola anafarana gasoil, dia miena ny déficit ny balance commercial, dia miena ny sandam-bola vahiny fa miakatra ny sandam-bola antsika, mifandray zany zavatra zany. Amin'izay fotoan'izay ianao ilay tsy nanary fako dia nampanakarena ny Madagasikara. Saingy tsy manao an'izay fanabeazana tsy zany mpitondra, fa nakisaka ny kolotsaintsika dia nampidirina ny kolotsaina hafa, dia noa eo anatin'ilay kolotsaina sadasady tsika, dia mbola milomano anaty fiarahamonina sadasady tsika. Dia izay no mahatonga an'ilay mpitondra tsy mahay manavaka tsony ny marina sy ny diso, fa iverany fa marina hoe sambatra voaka malagasy na tsy mihinan-kanina azy, satria izy ao anatin'ilay fiarahamonina sadasada, satria mitady olana azy fanabeazana no mitondra amin'ny Madagasikara. Zany hoe misy andraikitry ny mpitondra anie zany, sady misy andraikitry ny vahoaka. Tsisy afaka eto koa, fa tsy hoe ilikany avoaka fotsiny ny mpitondra ao anaty fiarahamonina. Ndikan'izay rehefa hifidy olona manaraka dia mba jereo ihany ny fahendrena malagasy, fa tsy dia hoe manam-bola le olona dia ndao tia atosika na ditarika anao anaty lavaka azy, fa ny volany indramina tamin'ny propagande zao ianao mandoa azy. Rehefa akisany ianao amin'ilay tany hoe tonga eto ny patron fa ilainy ty taninao ty, dia mavita titre vaovao izy amin'ny taninao. Rehefa akisany ianao amin'ilay tany ao fa hitrandrana renakibon'ny tany eto, dia tsy afaka mandazy zany ianao, satria milliard de dollars na million de dollars nalainy tany, ka intsy vola tsy manatompo akory, fa tsy maintsy averina re tompoko ny volan'ny olona. Raha te hibaika mpitondra dia mametraha mpitondra izay mametraka no mibaika. Mijery eto zany raha mijery ny pratique politique président Lazare Zaferson, ohatran'ny mbola ho sarotra be zany zavatra resany. Sany daholo nataon'ny mpanao gazety rehetra hatramin'ny tenenanay tany amin'ny teny sarotra an'izy satria mijery ohatra ny resiko zao tao hoe latsaka be ny tanàna zao tsy nisy vola tonga dia tsisy mpanao mialatsiny, tsisy mpanao combien raha ovina no voovanao ty malagasy. Eritreritra fa moramora mitsapo kansera. Sa nareo mitady vahaolana moramora foana, nefa le lavaka nangadina nandritra ny 80 taona. Tsika nge nangady lavaka ilevena na 80 taona. Mieritreritra noditra aneo anatin'ny 5 taona ianao hoe tsy vita tanatin'ny 80 taona vitaiko 5 taona. Tsy possible zany. Tsy possible zany. Soyons logique. Aleo atao mahitsy avoaka malagasy le manarina Madagasikara tsy vita vetivety. Fa azo atao nefa. Azo atao manarina Madagasikara. Izay ny itondrana vahaolana. Azo atao zany azo atao mametraka fiarahamonina milamina, dia azo atao mampandrosa Madagasikara, eo ny arena kibony tany, eo ny arena voatsanahary, eo ny fiarahamonina mbola misy azo récupérena ihany, eo ny manampaizana mbola azo atao manarina Madagasikara. Hitirantsika zay rehefa le vahaolana avy aminareo RCR fa hono resaka politique ty nareo ve mpanohitra sa fomba ny fitondrana? Dia averina koa définition atao hoe mpanohitra. Ny zavatra toerina dia idéologie, fa tsy olona. Ka ny mpitondra tsy misy idéologie. Le idéologie dia manana eritreritra ianao na nofinofy hoe fiarahamonina tahaka ny ahoana no hitranga aorinao, fametrahana fiarahamonina zany ny tanjon'ny idéologie. Ny mpitondra fanjakana zany raha tsy mieritreritra hoe ametraka fiarahamonina tahaka ny ahoana dia tsy mahana idéologie izy. Fa raha miteny izy hoe za nanamboatra lalana, nanamboatra tetezana, nanamboatra trano, nanamboatra manara-penitra, dia tsy mahana idéologie izy satria tsy amin'ny alalan'ireny ny fananganana fiarahamonina. Ty fitondrana amin'izao ty zany tsisy idéologie hoy izy. Ny fandimby rehetra teo tany amin'ny deuxième république nahitantsika idéologie farany. Zany hoe manenjika fiarahamonina socialiste. Tany ianao nanenjika hoe fiarahamonina tahaka ny ahoana no tiana ho apetraka. Tsy tafapetraka moa le izy noho ny antony maro samihafa. Ka izay idéologie izay ny mampiavaka ny RCR hoe consciencisme, hoe fahatserovan-tsaina. Amin'ny fitondran'ny RCR dia atsaro-tsaina ny olona ka ny tainombo mivadika aza tsisy mangalatra. Aza loasa mamangina tsika zao efa Vernanzy 2025. Vernanzy zay kina maratsy an'izany. Aza loasa mangina ny jerena dia hain'ny malagasy rehetra ny toin'izay. Aleo enjenombo masika toy izay enjeny eritreritra. Noho izany amin'izay fotoana izay dia mahatsiaro saina ny olona hoe ity mety
dia ity tsy mety ka rehefa biazonao hoe fiarahamonina io dia miditra ao andohany zay a dia amin'izay fotoan'izay a malala mety sy tsy mety a ny vaoaka malagasy fa tsy nanao mandeha moto na mandeha taxi be amin'izao a dia samy manao zay saimpata ny olona rehetrarehetra tsy misy repère intsony a ilay fiarahamonina zay ny atao hoe idéologie fa tsy hoe manamboatra tetezana ianao a dia faly ny olona hoe mandroso mitondra fandrosoana fa mbola lavitra be ao aorianany idéologie anao dia manana vision dia ao aorianany vision anao zay manana stratégie dia manana stratégie anao anenjera le vision zay anao vao manana ny programme dia any anaty programme anao vao miteny hoe raha anamboatra mbola misy institution aza ao aorianan'le idéologie hoe ireto institution reto manatanteraka mivoy an'le idéologie mba hatongavana amin'ilay fiarahamonina eritreretina apetraka verina amin'le fanontaniana mpanohatra zany nareo sa tsy mpanohatra raha izay famaritana nataonao zay amin'izay fotoan'izay raha ohatra ka manana idéologie le mpitondra ohatra mametraka idéologie anankiray izy ohatra hoe capitalisme izay aty amin'ny consciencisme dia tsy mitovy l'idéologie-nay dia amin'izay fotoan'izay afaka miteny na mpanohatra ary eo nandray fijerinao ny mpanohatra le milaza ho mpanohatra le fitondrana amin'izao ka samy manana définition ny fanoherana ange hoe ina moa ny idiranay amin'izay an'ny olona any fa manana définition ny fanoherana ataony izy fa ny anay a izay raha manohitra dia mahita fa tsy misy vinam-piarahamonina mazava tsy misy institution ciblé ametraka fiarahamonina tamin'ny andron'ny socialisme tsika dia mametraka hoe filan-kevitra faratapony tolom-pivotana misy mandatezana miaraka tolom-pivotana reo zany a miaraka maniantsika n'le tanjona atongavana amin'ilay a socialisme dikan'izay ny institution rehetra dia impliqué fa ngahy ianao mahita institution impliqué amintsika amin'ny teny zao satria tsisy idéologie imbonana reo institution rehetra reo dia reo ary mety ady mety fanipaka fa gestion affaire courante zay tsy anatin'ny propagande akory ny tokony atao hoe za namboatra lalana tsy mila miteny amin'izana koa ianao hoe za hividy varo anao fa devoir anao no manamboatra lalana devoir anao no manamboatra tetezana dikan'izay efa zay no hitsaran'le fomba ny fitondrana amin'izao zany hoe tena miasa ty fitondrany ty mamboatra fotodrafitrasa be dia be zay zany no atao hoe mpitondra miasa ka ny fotodrafitrasa indray mbola tsy mitondra fampandrosoana fa ny 60% fampandrosoana dia azo avy amin'ny hatsaran'ny olombelona ny 20% avy azo amin'ny ressource naturelle ny 15% no azo avy amin'ny infrastructure ka raha manao fa infrastructure tsara be azy ianao fanaovan'ny olona maloto ao anatiny dia inona ny dikany nanao EPP manara-penitra ianao le zaza rehetra tsisy mana-tsavony any tokantrano naloto indrindra ao anatin'ny ray volana andany ianao mivisite EPP manara-penitra fa raha mbola mahita EPP manara-penitra madio ianao dia mba asehoia dikan'izay rehefa ratsy le olona dia ongotany daholo le panneau solaire eny midigy infrastructure zany mbola mahita jiro mirehitra anao mamidigy ny feno arivo iny amintsika amin'ny teny zao mipisatsika vola io nalotsika vola io nakaiza le izy rehefa ratsy le olombelona dia tsisy développement fa ny 60% ny chance de développement dia avy amin'ny olombelona noho izany investissement aty amin'ny ressources humaines aloha atsarao aloha le qualité n'le olombelona fa rehefa ratsy ny olona na omenao fitaovana azy dia tsy hainy mampiasa an'io manandrama ianao atero any ambanivohitra any ny drone na hoe ty drone mba hanarahana ny ombonareo fa tsy hainy mampiasa ny drone io a dia ataony kilalaon-jaza io ka navidinao 50 millions ary le drone dia raha afaka apitsony a dia tsisy lana tsisy mandeha amin'ny laony mihitsy ne zany ty fireneny ty raha mianao zany fanazavanao zany raha mandeha io toko zay tsy nanao politika zay tsy fanihana amin'ny antoko politika ane raha mandeha ino moa anaovana politika izay ao anatin'ny RCR tsisy mivelona amin'ny politika fa tena tsy mandeha le izy dia amin'ny citoyen responsable dia ndao raisina ny ndraikitra ndao mba ho avotana ilay firenena mety avoaka malagasy zay fa zay no tena hoe tsy mora dia zay tsy afaka mpanantena raha nahita propagande ny RCR ianao ka nampanantena zavatra hoe ovitainay tiana hoe ho afahana ao anatin'ny 5 andro no fahantrana problème ngeza be ny Madagasikara enimpolo taontsika nandavaka mamahany io zany a fa ny talohan'izay zany tsy maninona tamin'ny andro ny fanjanahantany zany mety tsy lavaka indicateur économique anao tsy misy fa ny fantatra dia hoe ny indicateur tamin'ny première république mbola ny sakafo ny malagasy mbola ny tafo ny malagasy
mbola tsy saturé ohatr'izao ny ville, mbola tsisy rano tapaka dia mbola tsisy jiro tapaka. Zao ngefa be embouteillage eto fantatra hoe indicateurna dia mamaky boky indray ianao dia ina hoe be embouteillage efa mandroso be. Karaha miteny ilay olona hoe monstre. Ny monstre zany amin'izao lasa positif. Ianao nge mahavaly an'izany. Izy miteny hoe embouteillage monstre. Tsika amin'izao fotoana izao zany raha mahita monstre dia tokony falitsika. Gazagaga tsika raha ohatra ka hivadika monstre zany ny fitondrana eto amintsika dia hifaly daholo tsika rehetrarehetra. Indicateur ny vakina. Dia tsy indicateur firoa ny laza raha zaty fa tsy zaty tompoko ny namorona an'ilay teo. Mamaky fotsiny aho hoe ny olona latsaka ny 2 metatra sasany raha lehilahy izy dia antsoina hoe fohy. Tsy zany namorona zany. Ka raha tsy manaiky an'izany ianao fa ny plafond dia à partir de 2,80 m no ekeny ny mpanao bâtiment hoe zay izy ny antonony fa raha latsaka izay izy dia iva ny plafond. Zay ny indicateur. Ka tsy hiteny ianao hoe ano ny plafond ianao dia midona eto ny plafond anao dia mbola lava ihany ny fiantsoanao an'io. Noho izany misy norme imbona n'izao tontolo izao fa tsy hoe rehefa mividy tomobile ianao dia ataonao fefa metatra ny elanelana seza anankiroa dia miforitra daholo ny olona ao anatiny fa aminao zay normal. Nefa ny taille moyenne ny olombelona efa fantatra. Ya, eny ary isaintsika amin'ny alalan'ity dokam-barotra ity dia hiverina indray ao anatin'ny fandarana rehefa avy eo. Zara Hotel, le havre d'excellence au carrefour de votre itinéraire. Eny ary miverina ato anatin'ny fandarantsika patsivana moa zany tsika fa laza Rasa Ferson Flot national ny antoko RCR no vahin'ny fandarana roa mazava. Président Laza Rasa Ferson, ianao teo ohatrany tamin'ny fidanana filon-drebolika farany teo hoe ilatsaka dia ohatrany nanangom-bola dia rehefa avy eo tsy nilatsaka indray fa manino. Nisy indicateur napetraka hoe raha mahatratra zao ny isan'ny olona mandroatsa-bola, tsy le vola ny zava-dehibe fa le isan'ny olona mandroatsa-bola. Satria zay mametraka le ohatra nyresako tany am-boalohany hoe ilay vahoaka mihitsy ny mila mametraka mpitondra. Tadidia fa mitondra firenena tsy vitany hoe tafakatra eo ianao fa hiady amin'izao tontolo izao ny intérêt ny malagasy ianao. Ka raha ny malagasy raha tsy manohana anao dia tratra amin'ny pression internationale ianao dia manaiky tsy sazoka antery zay zavatra na condition apetraky ny any ivelany. Mba hanananao poids eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia mila ianao vahoaka malagasy manohana anao. Rehefa tsy ampy ny isan'ny olona anohana anao dia tsy misy antony hiakarany amin'ny fitondrana na manam-bola azy ianao. Ny olona raha zao mitady sezako rehefa misy opportunité ve tsy tokony ho alaina izy président. Ny antony anaovana politika verandray mandeha zay tsy mivelona amin'ny politika. Dikany tsy hitady intérêt ny andehanana eo fa hitondra valibabena mavoaka malagasy satria zay ao anatin'ny RCR dia nahazo tombotsoa tamin'ity firenena ity tamin'ny fanabeazana sy ny fampianarana azonay. Mieritreritra zay ny tondra valibabena ho an'ity firenena ity dia nanangona andreo malagasy rehetra mandrera an'izao tontolo izao. Ao anatina firenena 5-telopolo zao no misy RCR dia mifanampy izahay ao anatiny io fa raha mbola tsy vonona voaka malagasy fa ozy izy hoe anateriko veta aloha zahay dia tsy izay no landrasanay. Firy teo le olona le nanohana anao tamin'le arivo teo nandroatsa cotisation. Arivo zany ireo zany vonona ireo ny vonona itsika nefa 3 tapitrisa fa farafaratsy ny zany mba nahita sifra ambonimbony dia reny ihany no nandeha nampiely hevitra rehefa avy eo fa tsy mila vola. Ny olona amin'izao rehefa manao propagande zany karaha maina ny tsisy olona anao propagande zao mivokany ka tsisy anao propagande bojo zany dia zao mivokany zao mivokatra le karaha manahazo ray alina nareo za ray 5 taona iny zany 2 arivo isa-taona zany no hinananao an'iny ka raha mahafapo anao le 2 arivo isa-taona
tsy misy fanafody any amin'ny hôpitaly, tsisy fanabeazana any an-tsekoly, tsisy marina sy rariny any amin'ny fitsarana, tsy misy fandripalemana any amin'ny zandary sy ny polisy, tsy misy filaminana any amin'ny arabe, vovoka sy loto sy rano maloto ny iananao, embouteillage monstre no iananao isan'andro san'andro. Zay re tompoko mividin'le ray alina. Ka rehefa tsy hotantananao Madagasikara fa mba hotiavinao, mba hamalibabena Madagasikara ianao, fa tsy hioty fotsiny tsy mieritreritra hamalibabena, dia zao ny vokany. Ka aza manantena propagandy ho karamain'ny RCR, fa tsy mampanina anay mihitsiny raha ho ijanonao zao foana Madagasikara rehefa tsy vonona voaka malagasy, na dia marary aza ny fonay hoe zao ve ny hafaran'ilay firenena. Fa izay mantsy voaka malagasy noho zay aretina zay hoe mba marary anao no mijery mpiray tanindrazana, zara raha mahita hoanina. Raha ny fahitako azy zany a, ohatrany tsy azo fitondrana mihitsy nareo RCR raha izany, satria rovina ny malagasy vao tonga saina amin'izany zavatra zany. Ianao ve zao resy lahatra fa marina zany tenenay miainao eto raha resy lahatra ianao mantsy dia afaka mandresy lahatra le voaka malagasy raha fantatrao fa marina le izy, fa raha fantatrao fa diso le izy dia mba toero azy. Asiana manolotra anao le olona hoe diso zany le zao man zany. Le raisonnement mety ho marina, mety ho marina sa marina, fa le fanatanterahana azy amin'izao zay toko tsy mahay miracle, zay ne tsy mahay miteny anjely, zay tsy mahay miracle, zay tsy mahay hoe ndao ty atsangana zao dia vita zao dia zao. Satria théorie manko zany zao tena matsiro be le zany daholo na raha amin'ny firenena rehetra ka le fanazavanao azy eto, fa dans le pratique ahoana ny anatanterahana zay daholo fanovana rafitra resahanao. Ny fanovana rafitra dia ny fametrahana rafim-piarahamonina miainga avy amin'ny rafim-panabeazana, ka ao anatin'ny rafim-piarahamonina iny manolotra rafitra anara-maso ny mpitondra. Dia rehefa mipetraka ny système de contrôle manerana Madagasikara hoe ny mpitondra any amin'ny base misy mpanara-maso, ny mpitondra TFUB misy mpanara-maso, hatramin'izao mpanara-maso tsy manara-maso ny mpitondra. Ny député tsika tsy nifidiana fa mbola nandovola 100 millions ny caution député. Ianao hoe fa naka mpisolo vava, izy any mandovola, ianao sa le mpisolo vava ianao mandovola, itsika nefa izy anampandoavina vola, le mpisolo vava tsika sa isika nandovola. Fa nisy fifidianana teo ianao fa nasaina nandovola mpisolo vava, isy mpisolo vavanao raha mandovola izy, dia amino anao fa isolo vavanao raha olona nandao 100 millions rao amin'ny fihinanana, dia marina zany. Dia aza manantena anao fa isolo vavanao reo koa hiambina mpitondra, ka reo ane nandovola 100 millions caution fotsiny zay. Dia akoatran'izay ny propagande, dia mieritreritra miracle ianao fa sasa maritana tsara fanandra iny etsoinao an'ireo député reo raha ohatra ka tsy afaka misolo vavanao izy. Raha naka mpisolo vava ianao re tompoko mandovola, ka raha député nandoavanao vola io hoe lasa ianao misolo vavanay, tia ny frenao, tia ny carburantnao, tia ny rehetrarehetra, lasa ianao misolo vavanay, zao ny afatra avy ety atoliary momba ny base toliary io, dia miteny le député. Zao ny afatra avy ety Mbato vy momba ny QMM, dia miteny le député. Fenao nga afaka mahita député afaka miaro an'izany. Taizary nahitany vola nanaovana propagande sy ny rehetrarehetra fa isolo vavanao le mpisolo vava le avocat dia izy mandovola. Ianao mahita zany lojika. Ka raha hiteny ianao hoe tsy azo fitondrana mihitsy ny RCR, raha diso le izy dia sakano zay, fa raha marina le izy dia toano zay, omena responsabilité voaka malagasy. Iny hoe tsy misy tambatambazina, fa maninona voaka malagasy no tambatambazina hoe ao anao alana anaty fotaka, dia alefanao ny azo hoe raisy ty fa sotomona miakatra ianao, dia le azony eny andromana ianao any laza théorie be any ny RCR théorie be. Fa inona zany ny anarana tany an-dakilasy ity firenena ity nampianatra anay tany université nandritry ny 10 taona, dia tsy ilaina zany fa hoe tonga dia pratika ianao atao, pratika na inona no ataonao. Inona ny mandeha aloha, le fanovana rafitra sa ny fandraisana fitondrana? Zavatra mifameno zany. Tsy afaka hanovana io raha tsy manana fahefana. Ka le fahefana avy any vahoaka, dia le vahoaka ny responsable ametraka anay eo sy ny RCR eo. Rehefa tsy ametraka amin'ny vahoaka fa hitady olona manambola izy, tsy hanova rafitra izy, dia zay zaniko. Anjaranareo dia zay zany hoe tsy ho tafavoaka zany. Le vahoaka ny tompona andraikitra amin'izany. Ianao ve zao raha mahita fa marina, naka responsabilité ianao nanasana eto, firy amin'ny
vahoaka ny manana andraikitra ohatranao a dia mandrainy andraikitra izy mampita levitra hoe ity le lalana sa ve tsy hanao révolution gasy tsy fo tahaka ny fireneny rehetra fa ny fireneny rehetra ke ny fota amin'ny torimasona ka raha tsy miara amin'ny fo voaka malagasy dia mbola manatena miracle io zao raha isika ohatra zao i Mali a na i Burkina Faso tena le miaramila mihitsy nandeha nanongana an'le fanjakana dia nanova n'le fomba fitantanana fa nareo zany a ohatrany hoe tsy fantatro a hoe le rafitra mbola andeha ampatonga saina an'le malagasy aloha fa sao tokony mba responsabilité raisinareo koa mba mandraika an'le fahefana aloha tsy mitena hoe manonga-panjakana ka fa hoe mba mandray an'le fahefana aloha dia ao nareo ka ny fandraisana fahefana ny fomba hoana dia jerevanao lalàna dia tsy maintsy mandalo élection dia miveran'le vahoaka ny andraikitra miandry élection zany amin'ny 2028 inona moa azosika atao hanonga-panjakana amoaka basy dia rehefa aveo dorana daholo ny tanàna ray manontolo dia nakay zao ny RNM tafaverina ave ny archive ny RNM nidorantsika tamin'ny 2009 nidorantsika daholo nyfananam-pirenena rehetra zay le zavatra ho atao eto zay tsy namanao amin'izany ka zay anarina fa tsy androba zay anova makany amin'ny tsara fa tsy ampilentika ka raha mety avoaka malagasy zay dia anao zay mijery anahy io responsable koa ianao sorato amin'ny SMS any amin'ny contact anao rehetra mila manova rafitra zany tsika tena mba aza vao lalindalina kokoa hoe inona le manova rafitra inona le misy zany ve voatanisantsika eto amin'ny akapobeny amin'ny akapobeny ianao hoe dia tsy mahita fa tsy normal ny fitsarantsika rafim-pitsarana zany mila ovaina fitsarana zay ny administration tsika mila ovaina fitantanana raha-mpanjakana zay ny système éducatif atsika mila ovaina raha-fanabeazana zay misy rafitra be dehibe nge ao anatiny ao zay tsy avitatsika elizeto raha isika ohatra rafi-panabeazana mba tiako eny akoatra ny rafi-pitsarana le rafi-panabeazana ohatraohatry ny ahoana zany mba tokony rafi-panabeazana eto Madagasikara ny rafi-panabeazana dia tokony basé amin'ny culture ka raha mpamboly vary Ambatondrazaka dia manana kolontsainam-bary noho izany ny fanabeazana mandeha any Ambatondrazaka priorisena ny vary dia mahay mamboly vary ny any Ambatondrazaka mahay mamboly vaniny any Sava mahay mamboly kafe ny any Atsimo-Atsinanana mahay mamboly girofle ny any Atsinanana dia mahay mitrandraka an'io terre rare io ny any Atsimo fa ngahy ianao mahita olona recrutenao Atsimo mahay an'io satria na fiainana taminazy hoe misy an'io ao zany hoe le fanabeazana dia entina hitrandrana ny rena misy eo atoerana sady hitsinjovana taranaka fanabeazantsika tsy nijery an'izay fa nibeazana ianao mpiasan'ny administration coloniale tamin'izany andro zany dikan'izay maty io raha-fanabeazana io raha tsy lesaka fa tsy ny calendrier scolaire ny programme mpampianarana ny culture zay tsy tafiditra ao anatin'ny fanabeazam-pirenena ohatra zay rafi-pitsarana indray reo mba resao kely rafi-pitsarana ianao ka anosy anala ianao ny mangalatra mangazo dia any Moramanga ianao ny tsaraina ny frais anosy Moramanga nosy anala Moramanga Rahetsy amin'ny taxi moto Rahetsy mandeha mitory dia Rahetsy miverina Roetsy ny torinao mangazo nangalary le olona raha igony ataontsika hoe Ray alina mandany Roetsy ianao a raha itory mangazona Ray alina dia mbola maka avoka anao Enimetsy Valoetsy zany any laninao zay ianao vao afaka manana accès amin'ny fitsarana fa ngady dadaben'olona any manosy penala tsy mitsara alatra mangazo izy nametraka système judiciaire atsika mbola miteny frantsay ny didy mpitsarana mbola miteny frantsay ny lalàna izy nametraka ary ny fomba fiasan'ny tompona andraikitra tsokajy ny fitsarana ka normal be ngeny ao raha ohatra ka rara le service ny mpitsaratsika 41 circonscription judiciaire tsika raika amby efapolo fotsiny fitsarana ny mpitsaratsika mpitsara telo miantoka olona Rahetsy dia raha misy olona Rahetsy milahatra ao tokotany olona telo mandray anao eo amin'ny birao ao dia mieritreritra avy anao tsisy corruption tsy maintsy mivoaka le olona ray veriarina reo za maika be fa makarakaro malaky ny a dia zay manam-bola ny tafakatra eo aloha eo dia maty zany rafi-pitsarana zany izy any mianao tsiny amin'izany le mpitsara ka izy ataonao rara be rarité égale cherté zany hoe lafo rehefa rara dia sarotra maka le mpitsara dia tsy accessible ho an'ny be sy ny maro a dia mandeha ho azy ny corruption dia maty le système judiciaire sika zao a 2025 afaka telo taona fifidianana 2028
raha ohatra zany amin'izay fotoana izay ka lany filoham-pirenena lazana zafiarsa afrina orinan'izay no voovy o rafitra io mbola andro firy taona zany malagasy satria ianao tery ambony efa ny teny hoe mbola adogoavana be zany afrina eo zany no anatotosanana io environnement de stabilité no ahitana développement tsy ananganady amin'izao tontolo zao no atao asa ny filoham-pirenena hoe retsy nampijaly araina retsy nanjanaka anaina retsy nanao an'izao fa manao ianao zay ananganana fampihavanam-piarahamonina malagasy dia efficace ny système judiciaire koa satria tsy mbola navita convention nationale tsika atao aoriana fanjanahantany eo ataontsika ny arenak'ibony tany ataontsika ahoana ny arenak'ibony tany aria dia mitrandraka an'izy ampitondra eo fa tsy misy convention eo raha misy convention io vita malagasy hoe manapa-kevitra ny gasy fa hiarahamonina ao anatin'le fampihavanam-piarahamonina dia azo apetraka ny lalàna ka tsy teny avy any amin'ny faritra hoe avoay zanakay rehefa gadraina na alefa ny Antananarivo milefa any ivelany anazy rehefa voakitikitika dia samy miady eo ny any amin'ny faritra sy Antananarivo dia maty le système judiciaire satria rehefa misy pression avy any amin'ny mpitondra hoe avoay fa mamay be arak'le fitenin'le colonialina io mamay be dia maty le système judiciaire noho izany verina manao convention nationale alohantsika tsangana ny conseil des sages na filan-kevitron'olokendry ahitana sokajin'olona rehetra ra Madagasikara amaritra ny convention nationale tsy any Maputo tsika manao an'io na ny Dakar hoe Dakar 1 Dakar 2 Maputo 1 Maputo 2 ndao ataontsika andasy be na ny Maivatanana na ny Moramanga na ny Tsirabe ohatra dia mamaritra tsika ohatra ny convention de Bretton Woods na ara-tanàna zany fa ndao tsika anao hoe convention de andasy be dia any malagasy rehetra no mivory misolotena isa-paritra dia mivoaka ny convention de andasy be telo volana tsika mivory eo ohatra ahoana ny base toliara dia faritana ahoana ny zarana ny arenana Ambatovy dia faritana zay miditra avy any ivelany ka hanao contrat amintsika tia convention vitatsika io convention nationale io zay tsika vao miroso amin'ny fametrahana lalam-panondrenana ao aorianan'izay tsika vao mahita stabilité ao anelanelan'izay tsika reto conseil des sages reto manara-maso ny gouvernement hoe reto ny zavatra mainky aloha amana problème Madagasikara misy priorité io arak'le indicateur andresahana ty hoe ina ny priorité inertiaire ina ny décision raisy inertiaire voalohany raha tafakatra ny fitondrana dia misy programme be deaibe indray eo ho tanterana hoe ho atao ahoana ny fitsarana ho atao ahoana ny fandriampahalemana ho atao ahoana ny fanabeazana dia izay le atao hoe programme ka tsy voazavatsika eto zany na mbola aminao 24 heures ary zay satria zavatra efa ampolo taonany no miketrehana zany zavatra zany tsy ampy 24 heures développena an'izany eto fa fotsiny ny principe nazavaina avoaka malagasy hoe rehefa mba heritreritra amin'izay ny taranaka fa tsy tia kibo androanty iny jerena ka mahazo koveta dia faly fa mijery taranaka dia mitadiava olokendry sady manam-pahaizana hitondra Madagasikara fa tsy ampy ny fahaizana la tsy ampy koa ny fahendrena fa natao ifameno reo tsy mety zany hoe fianarana dia ampitondrana amin'ny Madagasikara nahita ohatra be deaibe tsika teto tsy mety koa raha hoe manam-pahendrena fotsiny nefa ambakainy zao tontolo zao dia alainy ny arenak'ibony tany tahaka ny mahazo atsika amintsika miteny zao dia tsy afaka mievalue akory tsika hoe ohatrina mba ho azontsika amin'ny base toliary zavatra oatra zany ono a maninona zany hevitra roa zany tsy mba mena ny fitondrana amin'izao hoe ty mba misy solution oentina IRCR dia mba tsisy mahafantatra zany mpitondraka fa mba miproposenareo azy fe tsisy malala an'izany tsony voaka malagasy ndrezay eto Antananarivo matoa ianao nanasanay efa nainao an'izany ianao efa nanao conférence zay tete Madagasikara ray mampanao formation manao conférence zay isa telo volana ho avy zay anao conférence atoato hiantso mpiasa malagasy zay hoe ity ny tombono anareo raha miova ny rafitra hiantso ny opérateur zay hoe ity ny tombono anareo raha miova ny rafitra fa mijaly ny opérateur gasy amin'ny resaka système d'imposition na ny etra eto Madagasikara mijaly ny syndicat malagasy fa ny karamatsika eto Madagasikara tsy mavita telo andro ny karama farany ambany io tsy mavita telo andro zany io dikan'izay ny 7 andro ambony mbola mampirisika anao angalatra mampirisika anao anao ny tsy mety dia azakaka ianao rapotika ilay fiarahamonina
fa tokony faritana ao anatin'ny convention nationale zany a misy grille indiciaire no faritan'ny RCR hoe zao ndray ny fomba entina manakarama ny voaka malagasy mba tsy siny ny elanelana be loatra eo amin'ny mpiasa malagasy ka isiny fanambakana sy ny tsindy azo lena any amin'ny sehetry ny asa. Nisy fanadihadiana zay nataoko tamin'ny 2024 président Lazare Zaferson milaza fa ny malagasy dia tsa manova, tsa manao dingana amina zavatra anankiray. Ohatra tamin'izay resaka fambolem-bary ketsa saritaka ny nataony dia nyresena lahatra izy hoe ataovy ketsa linina volo vary maro anaka io fa sarotra be napitan'izay information zay. Ianao hoe mety manana toko hoe afaka iova ohatra zany io voaka malagasy io atsoatsy satria tena sarotra be zany le izy tamin'izay. Satria averiko ndray mandeha fanabeazana mihitsy le olana le ressources humaines agricoles atsika ambany araky ny teny banque mondiale hoe T3 ka raha nazava amin'ny T3 ianao hoe zao ny mety dia tsy ho azony le izy akaranao ny voan'le olona ny fanabeazana rovina nefa ianareo amin'ny 2028 vao ndray fanjakana io zao fanjakana mipetraka eo ahoana ny ampiakarana ny niveau ifetifety zay ve moa anohitra voaka malagasy io ngeny tiany sangy afaka manohitra anazy zay tiany io misy rabetsileo zay tamin'izay mbola nianatra tamin'y zay zay tiany voaka malagasy io rehefa mbola tiany io a dia eo ka leo amin'le fampiakarana le niveau mihitsy agnetsy le hoe andraikitray zay mpanao politique dia andraikitro zay raha zany président de la république dia fa mandrapatonga anao président de la république aloha io ihany le niveau aloha zay le mahatonga le olona miteo ianareo théorie fotsiny fa tsy manao ino moa zany ny andraikitro zanga mahana pouvoir entina manabe mivoaka malagasy fa zanga mahana action amin'ny TVM ohatra zanga mahana action aiza n'aiza fanjakana nge tsy miraraha zay mpanabe tsy miraraha fampianarana akory aza izy tsy miraraha ny université izy zay mpanabe rehetrarehetra mahantra daholo ny mpampianatra rehetrarehetra ka raha tsy avery fanjakana mihitsy ny lanja fanabeazana mpampianatra firamany mbola mandray 80,000 ariary any aminay 80,000 ariary ka raha tsy averina ny lanja fanabeazana dia zay vao mety ka rehefa tsy mbola mpitondra dia hiteny ny olona hoe any anareo théorie fotsiny fa mbaiza mba zavatra vitanareo kina ny zavatra tadiavinao ataoko nefa za tsy mpitondra zanga mahana fahefana na tianao aza voasakana zay ny fanomezantsiny azony hoe matetika dia mitsotra indrindra dia zao ianao le hevitra raha marina aloha nanana zany hevitra zany ve mpitondra talohan'ny akarany teo raha tsy nanana izy zay manana raha nanana izy vérifier raha nataony le izy na tsy nataony fa aza sidoka fampanantenana pokaty ka hiteny indray ny olona rehetrarehetra hoe zao mifanompo eo ny mpitondra sy ny mpanohitra dia zay no enotsika eto isan'andro san'andro fa andao re mba hitodika ho an'ny taranaka malagasy mety amin'ny voaka malagasy zay dia mety raha tsy mety avoaka malagasy zay a dia mba ohatran'ny olona rehetrarehetra nandalo zay nisy an'izao olony tamin'izany andro zany fa tsy naraha ny voaka malagasy ka zay tsy afaka nanovana an'iny nareo nefa tsy kivy nareo hoe mbola mafy be le adinareo anatin'le izy ny algorithme anatin'lohan'olombelona nesa manany azy fa rehefa napetraka ho amin'izay toerana zay ianao hoe anabe fiarahamonina dia tsy mijanona amin'iny ianao mandrapahafatinao raha kivy zay tsy niakatra teto aminao teto fa heverinay fa misy fanantenana mamaly le fanontaniana misy citoyen responsable be dia be any ary mivondrana tsikelikely izahay misy manampahaizana be dia be any ary koa izany zao tontolo zao fahaizany manampy ny RCR zany olo zany fa reo tsy afaka manao nininona raha tsy azo ny RCR amin'ny fitondrana dia averiko ny fitenenana andramoka zaho dia anjaranao mamaly azy fa hono président Lazare Zaferson tsy ampy patriotisme ve ny malagasy matoa tsy resinareo lahatra tsy ampy fitiava-tanindrazana re kiboany zavatra fantatry ny olona voalohany tsy mararaha tanindrazana zany izy a rehefa naona ka na ianao io azy ny instinct de survie aloha no mandeha aloha ka raha misy alika manenjika ianao a ka na tia tanindrazana tahaka n'inona azy ianao manoloana mibasy ny moraiky dia mifitsaka ianao dia verinao fa tsy tia hiakatra analakely ve ny olona amin'izao fa mibasy ny moraiky ny an'zareo lalàna sy tanindrazana samy hafa ny définition ny tanindrazana kino moa zany ny ataonao efa teo a
fahasamborona ny démocratie zany ndray définition de égalité de chance de influencer la décision du gouvernement de eritreretinao ve fa raha miteny ny mponina any akongo de hoen'ny gouvernement taty tsisy égalité de chance zany eto na ny mpanohitra fotsiny azy no miteny efa tsy henon'ny mpitondra de tena anao fa izy démocratie eto voafatotra retsika tompoko zay ny vokatr'ilay t-shirt sy casquette-ny raisinareo ahoana ny hevitrao président Lazare Zaferson efa nisy ny resaka foana teto hoe réconciliation nationale fampihavana-pirenena ianao ve mba miombon-kevitra amin'izany hoe tokony ianao fampihavana-pirenena tsika raha mpiaramonina ny resako tao zao anie zany fa tsy andry ianao amin'ny 2028 e ka afaka mampiavana ve ny olona ny ady ohatra ny mba mitondra ny misy critère mba hitondra n'izany raha mitady mpampiavana ianao a de mitady olona tsy mbola ny ady aloha afaka mampiavana ve ny olona avy namon'olona anaiky ve ny avan'le maty hoe io zany nitarika fampiavanana eo nefa ny avanao ny vonoany tsy mafemifepetra ny fitondrana ankehitriny hitondra fampiavanana na ny fitondrana teo aloha tsy mafemifepetra hitondra fampiavanana ianao mitondra azy ohatra ny RCR ohatra mampiavana an'ireo zany satria raha olona mitovy hevitra aminao daholo ny olona de zay zany izy fa raha ozy ny olona hoe zay tsy mila RCR mihitsy de zay ndray zany izy ka ny RCR oa tsy afaka anao forcé hoe ty tompoko zay efa ny anarera marina tsy ny anarera fa ilaina nefa ve le fampihavana-pirenena averiko ndray mandeha fa raha te hiatrika azo tontolo zao tsika na hiatrika amin'ny bailleur de fonds tsika na hiatrika multinational rehetrarehetra amin'ny convention mba tsy azahoantsika 1% ao anatin'ny base toliary ohatra mila mirahina malagasy firaisakina rery no afahana miatrika ny any ivelany fa rehefa tsy mirahiny tsika fa miady le mpivady de any amin'le ramatoa ny miditra mpampindram-bola na any amin'le rangaha de bokatrosa ihany le tokantrano fa makany amin'tsy izy le vola fa tokony mifanara-tsaina tsara fanara-tsaina izy mivady de mifanapa-kevitra tsara hoe isambola tsika sa tsy sambotra raha zao ny ampiasana any de mety zay fotoan'izay a mahita tombony a le tokantrano noho izany a ndao hifanaraka esory any a ny zavatra tsy mampitovy atsika ndao tsika hitady Madagasikara ahitana fiarahamonina mirindra de mifanaraka malagasy hoe mba adino ihany ny ady tany aloha tany fa ny olona tsy miady olom-bota fa zay tofo mpamosavy noho izany na i Frantsa aza de miady tany amin'ny tena 1700 tany miady atrano États-Unis miady tany amin'ny taona 700 tany 1700 niady Russie miady atrano fa zao ry zareo miavana Rwanda niady atrano savy mitady ady atrano malagasy vo iavana fefa fantatra fa tsy maintsy fihavanana firaisakina marimarina kokoa sotoavina malagasy any firaisakina hoentsika mivoaka amin'izao fahasahiranana zao irahina tsika sa tsy rahina fa zay rery ny vahaolana valio mahitsy ty président Lazare Zaferson mbola afaka manantena ve ny malagasy fa mbola androso ty Madagasikara raha manova rafitra conditionnel le izy conditionnel raha manova rafitra tsika ka miova ny rafitra politika miova ny rafitra toekarena miova ny rafim-piarahamonina ao amin'ny rafim-piarahamonina miova ny rafim-panabeazana ato amin'ny rafitra toekarena mitodika makany amin'le valopolo-sisinjato ary amin'ny rafitra politika mipetraka ny rafitra mpanaramaso anarahana mpanao politika rehetrarehetra amin'izay fotoan'izay tsika afaka manantena tsy nofinofy fa azo atao simulation zany hoe raha miasa tsara le système de contrôle rehetra ka migadra ministra ray migadra mpitsara ray fa nanao zavatra tsy mety de amin'izay fotoan'izay manomboka eo ny gasy mafantatra hoe ity mety ity tsy mety tsy misy fiarahamonina afaka mandroso manatena fandrosoana raha tsy mandeha amin'ny rariny sy hitsiny justiciany a no ahafahana mitondra fandrosoana ary ny justiciany no ahitana solidarité tsisy olona iombona amin'ny ratsy zany fa tsy maintsy vaky io ka raha manao ratsy mpitondra io de tsy maintsy vaky ny solidarité an'io na hoela na hoaingana noho izany ato anaty justiciany a no ahitana solidarité de ndao tsika hiditra amin'ny rariny sy hitsiny fa kolotsaina malagasy a ny rariny sy mihitsiny rehefa tsy mety dao kapohana rehefa mety
dotoanana ia ty dirako kely raha finy toe-karena tamin'ny filankevitry ny ministra farany teo dia nanapaka zany filankevitry ny ministra io hoe tsy anao ny volavolam-pantsina ny teti-bolam-panjakana loi des finances rectificatif ny gouvernemanta zany aminao ve raha toe-karena mitombona ve zany hoe zany tsy manao LFR zany inona mety tsy anaovany nainaminany zareo zany fa aminanina zany satria ny atao hoe loi de finance initiale de prévision de recette et de dépense dia ena tenatenaneny anao zany manitsy rehefa niena na mitombo ny recette na miena na mitombo ny dépense dikany tsy manao LFR dia marina daholo ny prévision rehetra ka raha famarinana le prévision tany amboalohany dia efa miprévoir zany zareo fa mahantritsika androany efa fantany mialoha zany fa tena hantritsika tamin'ny loi de finance io zany hoe naina aminany zareo fa hantritsika fa raha ohatra ka mafantatra izy fa mahantritsika zao dia tokony mirectifie aingana izy mapakatra an'le aiguille hoe makany amin'ny tsaratsara kokoa fa miomana zany isika rehetrarehetra fa io fanjakana io dia efa naminany an'izao fahantrantsika zao raha ny indicateur économique ka tsy mikitika loi de finance izy satria ny prévision anatin'ny loi de finance zany dia marina daholo mahay be zany ministre ny finance sy ny ekipany dikan'izay efa fantatry zareo zany fa zao mihitsy ny situation ka 5119 ariary ny euro araka ny faminaniny zareo zany hoe raha mbola tamin'ny loi de finance initiale no tany amin'ny 4900 ariary ny euro no efa naminany zareo fa 5119 ariary io dia efa fantany zany fa hitotongana ny ariary efa izy tsy hanao rectification arabaina zany zareo fa tsara ny prévision dia ahoana raha misy budget additionnel ao anatin'io miditra ao zany dia efa tsy voasoratra ao anatin'io LFR zay marina daholo no faminaniny zareo tany anatin'ny loi de finance initiale zay ny alzaka hoe naminany zany mpitondra pour la première fois tsika zany tsy nanao eroe raha mpitondra fa mba zavatra nampalahelo taminazy fotsiny dia naminany ratsy ry zao fa tsy naminany tsara ahoana ny fijeren'ny Lazare Zaferson ny resaka fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara décentralisation ny indicateur no milaza an'izany budgétaire hoe ny 95% budget dia any ministère na ny commune Tananarivo azy dia manao intervention fanjakana foibe na nadio tanàna tamin'ny fahatongava amin'ny Macron teto Flo Macron proof zany fa na commune Tananarivo azy dia tsy mibénéficier décentralisation zany hoe le akakio azy tsisy vola makany aminy fa raha nisy vola io tsy tonga teny amin'ny tunnel teny ry ministre sy ry député nandokondoko fa anjaran'ny commune io dikan'izay tsisy vola zany ny commune Tananarivo dikan'izay tsisy vola zany ny commune rehetrarehetra manerana Madagasikara dia anao am'izay mamaly hoe décentralisé ve le pouvoir sy budget misy volany fa miakatra te amin'ny kitapo-mbolam-panjakana foibe daholo na ny fizarana ny ristourna sy ny sisa ny redevance dia makany amin'ny fanjakana efa voavaly tonge zany le fanontaniana fa tiako tsindrina ao anatin'izay manko hoe ahoana ny fomba mety azo atao ve ny mametraka an'izany décentralisation effectif zany Madagasikara ao anatin'ny fanovany-drafitra ny décentralisation effective na ny fitsinjaram-pahefana tena izy ary le fitsinjaram-pahefana tena izy tsy vertical hoe budget io na pouvoir amina ministère fa transversal exemple ile éducation teo hoe avelao ny examen CEPE hijanona amin'ny district dia histoire district sy ny CEG manao ny tantaran'ny région dia ny any amin'ny lycée vao mianatra tantaram-pirenena dia décentralisena koa le éducation dia samy manana ny examen CEPE fa tsy ny sasany anaty cyclone mijanona ny fianarana ny sasany mitohy mianatra ihany mitovy ny sujet ary histoire samihafa reo région reo any amin'ny éducation zay aty amin'ny fitsarana mila décentralisena ihany koa io any amin'ny fahasalamana mila décentralisena ihany koa io fa tsy hoe fahefana resa-bola fotsiny fa mila décentralisena hatrany amin'ny fahasalamana fa tsy hoe angataka anao hôpitaly ianao dia tsy mety miakatra ty Antananarivo zay vao mahazo mangataka anao hôpitaly
hôpitaly itsabona olona miakatra Antananarivo anao mandalo chez commune dia miala amin'ny commune anao dia mandalo médecin inspecteur district dia mandalo anao direction régionale de santé dia zay vao miakatra anao direction de santé de base iry androy be zay anao vao miakatra makany ministère nefa ianao ary amin'ny 900 kilometatra zany ianao tsy mahazo mitsabo tena raha tsy maka fanapakevitra dia centralisé zany PDB any zavatra mivangongo tsy eto Antananarivo fa any ministère satria ho anay eo meritry tosika dia tsy mahazo ninina avy amin'ny fanjakana foibe ohatra na nietsy Ambatolampy na nietsy Benjy ndika zay tsisy mahazo ny faritra rehetrarehetra fa any ministère ka ny dépense ny fanjakana ny 40% ny dépense dia administration publique dikan'izay lahany amin'ny staffny ministre sy ny présidence ao tsisy investissement zany tsisy ninina fa 40% budget de l'état administration publique fotsiny nefa ianao tonga any amin'ny birao tsisy taratasy ao tonga any amin'ny birao anao tsisy ninina ao makaiza zany le vola ahoana mba eritreritra ao miresaka hoe fédéralisme misy mivoy an'izany mantsy ny fédéralisme indray mitaky conscience du peuple zany hoe rehefa miakatra ny nivaon'le vahoaka dia tsy mila ady izy fa raha mbola ambany ny vaon'le vahoaka ka alefanao vitesy samihafa ny commune roa satria mity azakazaka be ty commune ty ity nefa tsisy omby mihitsy na ray azy inona ataon'ity commune tsisy omby ty anafika an'ity commune ty izy angalatra ny omby angalatra ny omby amin'izay fotoan'izay raha tsy voafehan'ny fanjakana foibe ny sécurité mandritra anatin'ny territoire national dia misy risque ny fédéralisme satria vitesse de croissance différentielle zany hoe samihafa ny ekarana amin'izay fotoan'izay zay no mahatonga an'le hoe tsy mbola tonga anytsika fa mitaky conscience du peuple zany ny fédéralisme faharoa manarak'izay ny malagasy dia tia mivavaka ka raha entiny amin'ny anaran'Andriamanitra fotsiny no anafiana an'le commune ray na mahazo partenariat religieux izy hoe misy fiangonana mandrosaka vola amin'ity région anankiray ity dia état religieux mifinansie anazy ao dia manao ady masina indray mandeha manafika ny région hafa hoe manao croisade zany zavatra zany efa nylalovana tamin'ny histoire des idées politiques zay ny anarana fa tsy hoe ndao andraka-ndramana dolidoly ny échec rehetra efa nataon'olona tany aloha tany fa échec ny état religieux tany aloha tany échec zany rehetrarehetra zany fa mila hoe niveau de conscience ambonimbony tahaka ny ao tokantrano raha mbola zaza ny ankizy dia directif baikona miakatra le bebe izy dia abeazonao persuasif miakatra ambonimbony izy dia ampandraisinao fanasana vilia participatif rehefa tena lehibe izy zay vao délégatif ndany anao manambady fa tsy mbola ry amin'le mbola niveau ambany ry le zaza tonga dia hoe raiso mifahefana ndany anao manambady dia verinao tokantrano iny rehefa avy eo zany ny anarana théorie ka misy étape le izy aiza ho aiza ny niveau de conscience avoaka malagasy raha tonga dia menao fahefana fananarana zany tsika tamin'ny 10e république ny étatisetsika daholo ny entreprise dia malagasy daholo ny tantana azy any amin'ny irasareraka veriko foana amin'ny tanisan'le entreprise hoe soary tany amin'ny trambarotra rosy cotona sotema batako roa sevima jiramaso alima sosimex sorex sy ny sisa maty daholo le orinasa rehetrarehetra satria tonga dia nomena olona hoe ianao ny tompona ndraiky mbola tsy privatisation tamin'izany fa étatisation mihitsy noho izany maty daholo le orinasa rehefa tsy ampy le conscience an'le olona mitondra an'le orinasa mila fanabeazana tsikelikely io rehefa tonga any amin'izay niveau zay le voaka malagasy hoe tsy vonina hiady tsony fa raha hoe ady no hitondranana io dia miverina ady hatrano isaky ny rehetrarehetra dia mitsofoka amin'izay ny tandrefana sy ny taditsinanana hoe raisy ny taditsinanana ny faritra tsinanana raisy ny tandrefana ny européanna faritra voany na ny faritra atsimo dia miady ady tsika satria ny démographie religieuse tsika faritra atsimo katolika européanna faritra voany protestante américanne faritra varatra slamo tatsinanana dia moakaizany afarantsika izara telo tokoa zany tsika izay zavatra izay analysena koa alohan'ny ifidianana régime hoe tahaka ny ahoana fa ny décentralisation effective dia tsy maintsy takina raha tia-panositsika responsabilisena ny any amin'ny faritra miaraka na système de contrôle apetraka any amin'le faritra ireto mpanaramaso nareo dia mipetraka ny mamalagasy amin'izay fotoan'izay misy zoky olona foana manaramaso ny mpanatateraka zay vao mandeha io rafitra io
fa tsy voatanisyantsika eto efa novandrafitra. Président Lazare Zaferson tena mba reseho lahatra ary ny olona hoe mba anaraka ty hevitrareo amin'ny RCR ty satria raha ny fizotran'ny resadresakytsika amin'ny raha lahy teo ohatrany tena mbola sarotra fijeriko azy lavitry ny afo ny kitay raha ho zany tsy mila raisina lahatra ianao toky marina sady diso dia misafidy ny olona raha anaraka ny marina nanaraka ny diso fa ahoana moa anao raisina lahatra anaraka ny marina conscience ange zany feon'ny fieritreretany zany za tompoko tsy andresy lahatra voaka malagasy andao arao ny marina fa tokony tonga dia anaraka zany rehefa tsy safidy ny marina izy ataonao anaka mety aminazy ary zavatra iananyko fa manino izy ny an-taniny fa manino izy resena lahatra olombelona nge io apetraka amin'ny maizy anazy ma olombelona anazy avoaka malagasy rehefa safidy ny marina izy andeha amin'ny rariny sy ny hitsiny anazy zay rehefa isafidy izy fa mety aminazy ny corruption ny korotana sy ny bordel rehetra eran'ny tanàna manerana Madagasikara anazy zay tsy mila resena lahatra ny olona toky. Ya, zay ny adihevitra niarahana tamin'ny filoha nasionaly ny antoko RCR Lazare Zaferson tao anatin'le loha hevitra hoe mbola afaka manantena ve isika fandroso Madagasikara fa ity fandaran'ity président misy fanontaniana tsisy ifandraisany amin'le adihevitra teo mihitsy ianao ve mba tia mihira izany mba artiste mba tena tianao zany zay taizan'ny deuxième république nalaza tamin'izany andro zany maleo lolo sy ny tarina zany tamin'izany tsy misy hoe tena tianao fa arakaraka mihira maleo amihira maleo ohatrany mba tianao mety hoe tsy tena mahay mihira fa mba masio raha tsy hoe fa raha tononkira dia mety mahay mba siotony kely mba mety misy tadida misy tononkira male zay ihany hoe miandry ianao zany zao mbola tsy mba hirao kely solfège ny titre ny lera mety mahita an'izay ny vahoaka malagasy rehetra hoe miandry ianao andrakitra azy okapila zany hoe ny RCR tsy mahavita ninina fa miandry ny vahoaka malagasy rehefa vonona vahoaka malagasy hoe andeha amin'ny marina andeha amin'ny hitsy andeha amin'ny rariny dia vonona ny RCR andrakitra zay rehetra zay okapila moa sy ede tamin'ny andro dia mamoaka feokira vaofoantsika amin'izay fotoan'izay dia ilay consciencisme hoe matsiaro saina ny vahoaka malagasy. Isaorana Lazare Zaferson ny vahiny tato anatin'ny fandarana Romazava dia isaorana isika mpieno sy mpijery naharitra ny eno anay hatramin'ny farany itony zany dia tiako foana ny manindry fa misokatra ho antsika rehetra ity fandarana Romazava eto amin'ny 24 heures matin ity ho antsika rehetra zay te aneho hevitra zany na mpanao politika na mpitondra na mpanohatra na inona dia raisina avokoa eto amin'ny 24 heures matin tsy fantatro président teny kely farany mankasitraka anao toky mankasitraka ny amin'ny lafiny teknika mankasitraka amin'ny fijery antsika sy ny mpiaino antsika rehetra tamin'izay fotoana somary lavalava zay isaorana be dia be ianareo nanasa anay tato amin'ny 24 heures matin nirinay mba hitondra fandrosoana amin'ny firenentsika ny hevitra tahaka ireny fa tsy dia hoe very fotsiny na koa raha hita fa diso le izy da hitsio izahay fa olombelona tahaka ny olombelona rehetrarehetra mety manao adisona raha maro anisy no mitovy hevitra aminay ho tanteraka ireny raha vitsy anisy ireny dia miandrotsika ny vadihany sifra hoe ho maro anisy mitovy hevitra aminay fa dia anaovana mandram-peona ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy makasitraka antsika rehetra dia amin'ny manaraka indray ny fotoanantsika eto amin'ny Romazava eto amin'ny 24 heures matin veloma tompoko.